tratra ny toetra Mosesy nitokana ny fahadianana za tsy hoe maninona fifadikanina fa fahadianana 70 andro hoe rangahy dia tena tezitra midina avy any zany nge tsy tena ndao tsika hivavaka fa mba tonga maraina teto ihany tsy hoe mialy eto rehefa avy eo dia mbola misy toetra mihina fa voarainao ny teny napetraka Andriamanitra teny ambava-mpanompony teo ndao tsika hivavaka eo tompo tonga eto mifanatrenao dia tokony miova sahako nefa tena mangetaeta hiova. Sotranao zay raha aminaran'i Jesosy mampatsiaro anay ianao ny sekolon'ny toetra itodianay aminao ianaranay ny toetranao. Sotra betsaka fa anisany nahararaka ny Mosesy tsy idiran'ny tany Kanana ny fahatezerany tamin'izy nikapoka vato satria ilay fahatezerana tamin'izy nidina avy nitokana tsy resiny ary zay no namarana ny ministerany. Anisany angatahanay rehefa vita amin'ny fotoana toy ny andro amin'ny maraina tena hoe tsy ho tahaka an'izay nidirana eto ny alana eto rehefa avy eo. Tsy tianay ho faty antoka ny fahatongavana eto fanatrehanao fa tena ho azo tsapahitana ny ara-piovana ary misaotra fa mihoatra no Mosesy mifanantenanay satria efa eto ianao miaraka aminay atao anatinay disponible atao anatinay fanampifanamasinana efa zanak'Andriamanitra zay dia misaotra sy makasitraka ny amin'ny maraim-baovao manokatra sekoly ianao ahafahana mianatra misy zavatra be deaibe tena tsy hainay ary misy fotoana mandiso zavatra zay mandiso ny fomba fijery mandiso fomba fisainana mandiso ny fomba fiteny mino koa zay fa anatin'ny sekolim-panasitranana dia hisitraka ifandray amin'ny maha Andriamanitra feno anao amin'ny maharainay anao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mahazo toerana vetivety dia sady hiteka mahafintsaritsika ho an'i Jesosy Alleluia. Tena kekinao ianao ane efa miova hoe mandeha tsikelikely io tehirizo ny fiovanao amen. Ny fotoanantsika androany dia anambaran'Andriamanitra ny ao am-pony lohevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe Jesosy no namorona anao. Maro ny zavatra tiana horesahana, maro ny zavatra tiana ampianarina, maro ny zavatra tiana hodiniana mba tiana ho avoaka eto ny vokatry ny fikarohana fa ny zavatra napetraky ny tompo amin'ny andro amin'ny maraina dia mpamorona hono izy. Jesosy no namorona anao. Rehefa misokatra ao amin'izany fahamarinana izany ny fotsika dia hianatra ianao atoky azy satria tsy izy Andriamanitra fa le namorona anao. Hianatra ianao atoky azy satria manomboka hiaika ianao fa tena fantany ianao. Tena kekinao fantatr'Andriamanitra tsara ianao satria izy ny namorona anao ohatr'izao misy fotoantsika mety mieritreritra hoe mahatonga an'Andriamanitra mbola tsy mamaly vavaka angambany satria tena tsy fantany angambany dia androano mivalany fantany ianao ka dia fa maninona pasteur ilay izy tsy omeny satria fantany ianao zay mivaliny hoe tena fantany ianao zay indrindra mahatonga ilay izy misy fotoana tsy nomeny tamin'ny herintaona fa za mahita fa Mosesy midina avy any am-pitokanina ianao tsy hanipinipo taboletin'olona. Alleluia. Dia zareo ny faharipon'Andriamanitra ozy izy Mosesy mangalandray vato mekarandraй fa hosoratako ndray le efa nisoratako natsiponao dia aza manipinipo ohatrany intsony zanako fa na mbola ho atsiponao ndray koa ary iny dia mbola hosoratako ndray. Mahita za fa misy olona mpanipinipo tonga eto tsy hanipinipo tsony izy amin'ny anaran'i Jesosy satria tsy dia tena tian'Andriamanitra loatra ianao manipinipo. Zay mahatonga antsika ampianaran'ny tompo rehefa misy zavatra omena dia tsy atsipy zay raha ataontsika hoe latsaka anaty rano ianao tsy mahay milomano dia atsipy miboe
fa raha tsy zay ohatra hoe misy stylo ilaina dia omena atolotra ho fanajanao an'ilay olona zay a Jesosy no namorona anao tena kaikanao Jesosy no namorona anao io raha Andriamanitra namorona ny olona dia namorona ny olona rary ve izy mila miverintsika eo amin'ny endrik'Andriamanitra tsy nanota mila miverintsika eo amin'ny endrik'Andriamanitra lay endrik'Andriamanitra tsisy ota mila manaikitsika hiverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra Apokalipsy 4:1-10 dia hiditsika amin'ny zavatra nomen'Andriamanitra mahakasika ny mahampamorona azy ovian'Andriamanitra nonseho voalohany nampafantatra ny tenany fa izy no antony zao zavatra be dehibe zao anampy ny fiatrehanao ny aretina mety mandalo sy miserana eo amin'ny fiainanao ny fahafantaranao fa Jesosy no namorona anao anampy ianao anam-piadanana tsy kiropaka eo am-piandrasana zay mety ho valim-bavaka elana ny rasana zay tsy ela le izy tena kaikanao izy ny tsy ela ianao tsy mahandro mampahela le izy fa tsy ela zany le izy vetivety kely ary le izy eko andro amarina zao dia efa izy zao eko tsy mahay antehaka ao an'Andriamanitra raha vao tsy fantatsika Andriamanitra dia lasa mavesatra daholo ty zavatra be dehibe mitranga ty ela daholo ty valim-bavaka ty ela be desambra tsy ela desambra ka vetivety io dia ho avy ohatr'izay ny le izy misy zavatra ataon'Andriamanitra ara-potoana rehefa manomboka fantatra hoe izy aneny namorona anao dia izy ane mahafantatra anao ary raha nisy ny misaina ny tsara sy ny soa ho anao eo ny ray aman-dreny mirary ianao ho any Dobay dia miverina ianao na raha makany dia mivavaka kosa ataovy azo antoka fa hitanay hoe mpanaraka tsy tapaka ny direct ary mpijery rediffusion satria atao inona tokoa ianao tsofina rano andeha any an-dafy nefa tsy vavaka mba andao izy saina dia ianao ve mieritreritra foskafan'Andriamanitra ny lalan'ny passeport visa frais sy ny asa any nefa hitan'Andriamanitra sy fantatr'Andriamanitra tsara fa vao maketsepefy dia efa tsy mivavaka ianao tena kaikinao ianao ny fantantsara hoe hainareo ve mahatonga ny fizahn-toetra Andriamanitra ve mila mizaha toetranao vao fantany toetranao kinona zany mampao amin'ny science ohatra ka hoe mila mizaha toetranao izy mahafantatra ny toetranao ianao no mila fizahan-toetra ianao tsy mahafantatra ny tenanao tian'Andriamanitra ho fantatra hoe zany anenao io mba hahafahanao mandroso satria tsy afaka manintsy ianao raha tsy hitanao ny zavatra tsy mety ary tsy afaka manohy ianao raha tsy fantatrao ny zavatra mety jerevantsika ny Apokalipsy 4:11 dia hijeritsika avy hatrany ny tantaran'izany hoe Jesosy namorona anao zany narany tompo enao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery io Apokalipsy 4:4 io le fahitana nampahitana ny Jaona apôstôly reo voary tao an-danitra ny loolona ny anjely minkohaka midera manao tononkira-piderana ho an'Andriamanitra dia toy izy ko amin'ny ay misy fampahirezana mampikohaka sy mipidera rehefa avy eo amen enao amen enao naharin'ny zavatra rehetra inona ny toy miara mamaky sika isa roa telo ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy misy fotoantsika zao le miteny hoe pasteur Sandratra merci pour ton existence dia ny tsara kokoa dia hoe merci Dieu de l'avoir fait exister satria tsoranga io no teny hoe za ohatra mieritreritra hoe tena tody eo any Madagasikara dia asiana volombava aleloia dia misy vatsazy tonga dia atao vonina dia tena kaikinao na ninonninona fanirianao hoe Andriamanitra ny nampisy anao hitanareo ve ny fetrany hoe kôkô eram-baolina ao anatin'ny lohanao tsy mandeha lavitra zany io ny fiarahanao amin'i Jesosy no ampandehanao lavitra tsy atao ambony tany hany fa hatrany aminy dia ozy izy fiderana ataony ao an-danitra ozy izy enao no nahary
ny zavatra rehetra no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Izy ny zanako, qui a créé Dieu? Ianao tsy afaka miteny hoe mamaky baiboly ianao no antaniniko. Zay fahana masino. Dia izy hoe Andriamanitra no mpamorona ny zavatra rehetra. Zay mahatonga azy tsisy namorona. Dia izy ny saina hoe andeha hanao zavatra be dia be mba ho velona mitovy amiko. Io sitrapon'Andriamanitra zany namorona ny zavatra rehetra. Hitanao ve ny mahatonga antsika mila miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Satria tao amin'ny sitrapony Andriamanitra nampisy ianao. Dia raha vao miala amin'ny sitrapony ianao dia le fisianao mihitsy ny lasa baraingo. Teneno akaikinao mila miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe. Point voalohany Andriamanitra napafantatra ny tenany tamin'ny Mosesy. Marihana fa Mosesy no napafantarin'Andriamanitra voalohany hoe izy no namorona an'izao rehetra izao. Io fotoana io rehefa le nitokana nandritry n'le 70 andro voalohany dia le 70 andro faharoa dia tany Andriamanitra sady nanome ny lalàna voasoratra tamin'ny didy 10 fa indrindra io ny fotoana nanambaran'Andriamanitra ny zavatra nitranga tany amin'ny passé, tany amin'ny lasa. Ahoana moa ny tantarana ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana tsy mbola nisy olona. Zay no mahatonga antsika mianatra mino témoignage, fa indrindra mianatra mino zay lazain'Andriamanitra tsy nisy nanatrika. Tsisy nanatrika fa Andriamanitra ny tantara hoe Mosesy zao hoe no nitranga tamin'izany nahatonga anao io misy. Dia mety hipetraka ny fanontaniana hoe atao inona fantarana zany? Raha vao tsy fantatrao ny fiavianao dia tsy ho fantatrao ny andehananao, dia tsy ho fantatrao mihitsy ny fisianao. Ny antom-pisiana dia hiteny lavitra noho ny fahombiazana. Satria ny antom-pisiana dia hanampy anao hampiasa an'izay misy eo an-tananao na zavatra kely sy bitika aza. Fa anisan'ny mahaverevitra ny olona manambe ny tsy fahafantarana hoe ho atao inona lehibe zay ananany. Dia eo no mahatonga le olona manaonao foana amin'izay mitady an'ity karazana fafinaretana ity, manandrana an'ity karazana fafinaretana vidim-bolo ity satria very repère amin'izay tokony ampiasana an'le fananana zay nampindramin'Andriamanitra teny tanany. Ny antom-pisiany sambo zao ny eritreretintsika azy dia zao andehanany tatsambo eny ambony rano. Anaratovana dia asiana trondro. Fa anen'i Jesosy ny ilana sambo hitoriana teny. Misy olona zao manatsambo fa mbola tsy nampiasainy hitory-teny mihitsy ny sambony. Fotoana mamety zao. Satria ny valim-potitsy ny abetsahan'ny trondro tanatin'ilay sambo, fa le izy nitsahan'ny tongotr'i Jesosy nampiasaina hitoriana teny. Fa rehefa namboarina ny sambo tsisy mpanao sambo rehetra mihitsy hoe ty sambo ty sambo fitoriana teny dia misy pipitra kely zay mitsangana eo dia misy bafla inclus tonga dia tena fa ny anamboarina sambo andehana eny ambony rano. Fa amin'Andriamanitra ninninona amboarinao dia azo ny ampiasaina zany anaovana ny asany. Teny hoe ny akaikinao zay ho amboarinao eo hoe azo n'Andriamanitra ampiasaina hoe. Halleloja. Salamy fahatelo amin'ny 117 aminaran'i Jesosy efa napafantatra Mosesy ny lalakaleany izy, ny zanak'Israely napafantariny ny asany. Io lalakaleany io mazava be fa Jesosy io satria Jesosy ny teny nanombarany teny amin'ny Jaona 14:6 hoe za no lalana. Andriamanitra ny namorona Deutéronome 4:2 zao mivoalazany teny aminaran'i Jesosy, antanio ange ny andro lasa zay teo alohanao hatramin'ny andro zay namoronan'Andriamanitra olombelona tetỳ ambony tany ary hatramin'ny faravodilanitra manodidina raha mba nisy zavatra lehibe tahaka izany na mba efa nisy re tahaka izany. Jereo ny déclaration amin'ny Mosesy tonga dia mazava be mihitsy hoe Mosesy nampahafantarina fa Andriamanitra ny mpamorona. Mosesy nahafantatra fa Andriamanitra ny namorona ny olona satria Andriamanitra napahafantatra. Tsika zany tsy mahalala raha tsy Andriamanitra ny mampahalala.
Genesis toko voalohany dia fenina amby 20 ka hatramin'ny 7 io anisan'ny dinika sy resaka nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe zao anie le nitranga tamin'izay namorona anao hoe. Dia rehefa niteny hoe tamin'izahay namorona anao dia mety niteny Mosesy hoe tsy tamin'izay fa tamin'izaho. Toy Andriamanitra hoe tamin'izahay ka. Fa mbola tsy azo Mosesy ilay izy fa rehefa tonga Jesosy voazavainy amin'izay manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny fanahy-masina. Aike misy ny Trinité. Tsy révélation Trinité no men'Andriamanitra Mosesy fa révélation mampamorona azy. Ara-potoana daholo zany ny anomezany an'ilay révélation. Zao révélation amin'izao andro farany zao révélation fanotronana nairana anao hanova toetra hifankahita amin'Andriamanitra mba fan'Andriamanitra mampipita anao ho any mandrakizay. Naran'i Jesosy ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika. Dia mitodika amin'ny Mosesy Andriamanitra miteny Mosesy ny olona ne araka ny endriko hoe. Intéressant be zany. Satria ianao zany tsy araka ny filazany sy mitovy amin'izay. Zay mahatonga antsika mila midiscerner ny fahalalana tonga. Ianao tsy ragidro mivoatra. Alléluia. Fa ianao olona spécial sy unique firon'Andriamanitra araka ny endriny. Ary aoka izy anjaka. Mosesy ny programako ane anjaka fa tsy ho andevo. Anjaka amin'ny hazan-drano, amin'ny voromanidina, amin'ny biby fiompy, ny tany rehetra, ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. 7 ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy, lasy vavy namoronany azy. Andriamanitra namorona ny olona natao hanapaka ny natiora, olona natao hanapaka ny mikroba, ny bakteria, ny virus, sy ny parazita sy ny kakana. Ny daholo mety hitondra aretina, ny hao, ny zavatra be dia be famaofoma fiainanao, natao hanapaka an'ireny kay le programan'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Fata teo aoriana, lasa reny indray no manadalana isan'andronao. Ny antony, satria ianao manadalana an'Andriamanitra. Raha vao manohatra an'Andriamanitra tsika dia lasa tsy mahazo aina le ny fironon'Andriamanitra manodidina anao, hiaraka aminao, fa lasa toerin'Andriamanitra ianao satria manohatra an'Andriamanitra ianao. Ny solution, miverena amin'Andriamanitra, miavana amin'Andriamanitra, aza miady amin'Andriamanitra. Dia ho hitanao fa ho amorain'Andriamanitra ny fahafahanao miaina manomana ny fiverenan'i Jesosy. Rehefa misaina zavatra ratsy foana zao ny olona, ratsy saina, dia tsy zakany cerveau ny décision anao manao ratsy saina. Dia ino mahatonga an'ilay cerveau avy eo sanatria lasa tumeur. Dia misy taontsika mieritreritra hoe tena asa ny devoly na ny devoly aragaga. Satria izy efa resy. Fa any amin'ilay ratsy saina, ampidiriny le virus na hoe ratsy saina, dia manao ny ataonao azy daholo fotsiny le voary rehetra ao satria tsy prévu amin'izay. Zay ny mahatsara antsika mianatra tsara saina. Tena kaikanao mianatra tsara saina hoe tsara saina foana hoe ao an-trano jirama io ny exercice ane io inona teneny mponompan'Andriamanitra misy examen isan'andro tsy hoe eto anao alleloia mivoaka eto anao le jirama kosa aloha tia manakina io voaraiko zany tandremo tia manakiana fa izy ne pasteur mafy ane mahatonga l'izy mafy satria tsy entinao amin'i Jesosy. Lesy pasteur tsy mahita zavatra tsara ntsony any ho eto amin'i Jesosy fa problemana maso le izy fa tsy problemana zavatra. Fa afaka misokatra ny ao anatinao ahitanao zavatra tsara ao anatina zavatra heveriny rehetra fa ratsy. Fa maninon'Andriamanitra no se présenter tamin'ny Mosesy hoe mpamorona. Anisany Deutéronomie 32:18 tsy tian'Andriamanitra Mosesy sy ny zanak'Israely anadino an'Andriamanitra. Ary anisany lalana ahafahanao mifikitra tsy anadino an'Andriamanitra dia ny fametrahanao
sy ny fiverenanao ny fiekenao fa izy no namorona anao. Vakina ny Deutéronomie 32:18 naran Jesosy, ny vatolampy izay niteraka anao dia tsy tsaronao ary hadinoinao Andriamanitra izay nahary anao. Misy fotoana Andriamanitra miteny hoe tsarovo ny zavatra nataoko, fa aleo voara fa manadino ihany ny zanak'Israely. Fa hozy izy Andriamanitra, raha miverina ianao mahatsiaro hoe zany namorona anao dia tsy possible hanadino ianao. Tena akaikinao ianao io nisy nanao hoe, ary Andriamanitra ny nanamboatra anao hoe. Adala izay manadino ny nanamboatra azy hoe, tena izay izy. Dia zany efa mahita fa ianao tsy adala hoe. Raha marina zany dia mitiafa mafy ny tompo, raha hoe tsy adala ianao. Raha manana problema ianao zany manatrika eto mora manadino an'Andriamanitra anisan'ny aretina hositranina, izay ianao nomeny hanina, izay simba repareny aona tsara moa, izay verinao fampanina, izay mikorotana veriny amin'ny planina, ianao ndray zany jiosy fa ely izany tsy tian'Andriamanitra ianao hanadino azy dia omeny ny révélation manampy anao tsy hanadino azy. Raha miracle zany no atserovanao azy dia misy taona ianao manadino ihany. Fa raha verinao sainao hoe mijery fitaratra ianao dia hoe Andriamanitra ahoana moa no nampisy aty, dia iverinao anatinao hoe Andriamanitra ny namorona anao dia tsy possible ianao ny hanadino azy. Raha ataontsika hoe izay fotsy ary ny raisika dia mirava efa victoire be, fa noho ny amin'ny fandaminana mbola misy tembe dehibe ho zaraina. Tena akaikinao aza mora manadino an Jesosy hoe. Solomona nanoratra hozy izy hoe aza atao mpanan-karena hozy izy ndra ho hanadino anao, ary aza atao mahantra hozy izy ndra ho angalatra ka namavo ny anaranao. Za mahita fa ny olona tonga eto sady tsy matahotra ny hanan-karena ny tsy mangataka ny ho ahantra, fa ileo Andriamanitra nomeze sahaza fa ianao ilay hijoro sady tsy hanadino ny tsy hanamavo. Zay mahatonga ny formation an'Andriamanitra mampandalo anao mety tsy fisina mba tonga anao tsy monomonona rehefa misy zavatra tsy misy, ary mampandalo anao fisina mba tonga anao tsy hoe hanadino rehefa tena ataon'Andriamanitra mitobaka io. Ny fifandraisanao amin'i Jesosy ny tian'Andriamanitra ho maro toerana, aza mora manadino azy ianao satria izy ny namorona anao. Misy zavatra tsy mety mihitsy zany ao raha vao tsy miaika ianao fa Jesosy no namorona anao. Genesis 2:7 nazavain'Andriamanitra ohatr'izao hoe namoronako anao io e. Naran Jesosy vovotany namoronako anao, fofoniko tamin'ny fofinaina mahavelona ny vavoronao. Hitanao le rivotra be tany amin'ny ranomasina be nampitsaraka iny, ohatra n'iny fa nataoko tanatin'ny oronao. Hainareo ve mahatonga n'Andriamanitra mi-insiste, enao anie vovoka ny hitako e, fa vao nitsofoko tonga dia lasa olona. Genesis 3:7 naran Jesosy, ny fahatsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverinao amin'ny tany, ny tany nanalana anao vovoka ianao dia hiverina amin'ny vovoka indray satria nanota. Zany hoe ny olona manota zany dia lasa elan'le fofinaina mitondra fahavelomana. Job 33:4 raha manamarina zany naran Jesosy, ny fanan'Andriamanitra nefa nanao ary ny fofinainy tsy to no mamela. Inona ny lesona manaraka? Andriamanitra ny mahavelona anao, izy ny namorona anao dia izy ny mahavelona anao. Vao maraina zany zao raha afaka ny teny hoe hoay hamonjy sekoly na ihany koa hoe hoay tsy hamonjy dia zay fahavelomana zay avy amin'ilay Andriamanitra tsy vonjenao eto. Asalova eto no dia toisitsika ny lesona manaraka fa mihina fa efa mitsakotsako an'izay daholo ny mpianakafy. Niseho tamin'ny Isaia koa Andriamanitra amina programana famoronana. Mety hoe be dia be ny sehon'Andriamanitra fa ampahany no resantsika androany satria tsy ho vita ny fotoana raha ho resahana daholo ny arena ao ambadiky ny fomba ny sehon'Andriamanitra tamin'ny mpanompo ny tsirairay avy, fa ny taridalina nomeny tompo androany Mosesy dia Isaia dia mbola misy tio andrefa avy eo. Niseho tamin'ny Isaia Andriamanitra ny amin'ny antom-pamoronana.
ny tamin'ny Mosesy teo arentsika izy teo ina le voalohany mba tsy hanadino tena kikinao mba tsy hanadinoana ao an'Andriamanitra hoe satria izy namorona anao hoe alleloia. Dia le faharoa mba ho fantatrao fa mahatonga anao velona dia satria Andriamanitra no mamelona anao. Tena kikinao mba ho tsaroanao hoe fa Andriamanitra mamelona anao hoe. Raha misy olona za manapatsapandra te za paster eto ambavaka mba hazo vady amelona anahy. Dia voalohany aloha aza zay no entiny eo amin'ny olona hoe za mitady vady amelona anahy. Tsy zay le lalana. Ary ny tena amelona anao koa nefa ary dia tsy fanomezana na vady avy amin'ny n'Andriamanitra. Tsy olona fa Andriamanitra. Tsy velona ve zany zay tsy manambady? Arao mamaliny mafantatra fa velona. Satria tsy ao ambadiky ny hoe tsy maintsy anankiroa vao velona. Non, tsy maintsy misy Andriamanitra vao velona. Tsy hoe zay mahay mitandrina sakafo inandray zao ny tenenina amin'izany. Tandrema amin'ny zavatra hohaninao fa tsy avy amin'izay ny ahavelona anao. Andriamanitra mamelona anao. Taontsika hijery ny zavatra teny Andriamanitra tamin'ny Isaia. Fa maninona ianao no miforonona. Isaia 43:7 toko fa 3:7 ny anaran'i Jesosy. Hitanao mahatonga izy mahafinaritra. Fantatrao zay tokony ataonao fa izy ny mpamorona anao. Misy zavatra tokony hiova ny réaction anao. Satria ampahafantariny ianao ny ao am-pony amaha-mpamorona azy. Anaran'i Jesosy. Dia zay rehetra antsoina amin'ny anarako sady noariako voninahitra dia zay ny foroniko sy nataoko. Enao dia ny foronon'Andriamanitra ho voninahitr'Andriamanitra. Tsisy fafambaraka zany fa kalma fotsiny. Verena mamantatra tsara hoe iza ny Jesosy arahanao. Jesosy Kristy avy Nazareta fa tsy misy Jesosy be deaibe fa le iza resako hoe taky ny ahoana no amantarana ho an'ny Jesosy arahanao. Fa Jesosy arahanao dia namorona anao ho voninahiny. Ny fefarahan'io resaka rehetrarehetra io zany tsy ho ratsy io fa tsara, tsy ho lozy io fa fiadanana, tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Ny fahafantarana an'izany dia ampahery anao eo am-piatriana ady. Satria ny fandraisana an' Jesosy tsy mamarana ny ady fa antoka andresenao zay ady hifanesy eo. Very tamin'ny fahotana le voninahitra. Le voalaza io hoe voninahitr'Andriamanitra ontsika. Very tamin'ny fahotana. Satria ny fahotana fa fambaraka. Dia zavela isy olona hiteny aminao hoe afaka manota hono fa voninahitr'Andriamanitra hono zany. Mba miverena ao amin'le teny tsotra le izy tsara tsika mety hoe mamaky bokin'olona fa le olona ne namaky baiboly nanoratra boky manara mba miverina amin'le baiboly mivakina dia fataro hoe marina daholo ve zay nosoratana. Misy fotoana le tsy marina le nosoratany. Verenao ny baiboly ianao voninahitra hono za aloha zany zao ampy anazy. Raha misy olo tonga avany hoe ianao rahalahy mahita amin'izay va tena misy fahamonaniana mila avidinao fa amatika anao voninahitra odoy fantatro ny teny androany tsy mila manatitra volany aminao fa Andriamanitra nefa nyteny melotsy vidim-bola voninahitra. Tsy midika zany hoe tsy hanao tsy han'la izy fa aza mifanery fa misy zavatra tokony atao kosa fa tsy tonga dia tsy mifanery ao zany dia eny ianao zany tsy manao ninina araka ny tokony atao maina eo koa ianao fa dia miteny azonao tiako tenena. Romanina 15:7 anaran'i Jesosy. Mifandraisinareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy anareo ho voninahitr'Andriamanitra. Mbola ao am-pony Jesosy foana ny amerina anao ho voninahitr'Andriamanitra araka le efa programa pahariana. Io voninahitr'Andriamanitra very io satria lasa very ny olona dia naverin'Andriamanitra eto ambony tany eo amin'ny tavan'i Jesosy. Korintianina 2:4-5
minaran'i Jesosy Andriamanitra zay nandidy hoe aoka ny mazavaazava ao maizina no ampahazava ny fonay eo amin'ny fahazavan'ny fahalalana voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Eo amin'ny tavan'i Jesosy azo jerena le voninahitra tokony ho tahafinao fa very nefa azonao iverenana dia tahafinao indray androany. Tena kaikanao afaka manahaka an'Andriamanitra indray zao ianao androany hoe. Kolosiana 2:7 Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Lavitra be zany hoe anahaka an'Andriamanitra zany raha tsy tonga ao anatinao Jesosy. Androany nefa ao anatinao Jesosy. Afaka ho tanteraka ilay programa mpamoronana amerinanao ho voninahiny. 43:21 minaran'i Jesosy. Zao oloko ny fironoko ho azo ao no anambara ny fiderana. Rehefa namorona anao Andriamanitra dia tsy ho firono no andevoly. Fa ny olona ny lasa nanolo tena ho andevoly tao amin'ny fahotana. Dia na dia an'Andriamanitra azy ianao dia lasa votsitra teny an-tanany avy amin'ny fahadalàna fanapa-kevitra. Miangavy aloha manapa-kevitra dia tena lanjalanja ao tsara aloha hoe ho zakako ve. Ohatra hoe amalivaly ianao fonina be malivaly tena piriko mamaly tonga dia tsy hainaiko amin'ity dia vao miteny ataoko amin'ity raha vao mangina eo teriko avy ato dia miainga avy hainao tsara mihitsy zany dia miomana fa manao an'izay ianao misy zavatra miandro eo ambadika fa tsy hoe mirava maina fotsiny tsena. Raha misy ankizy zao manatrika eto misy ankizy manatrika eto mpamalivaly ray aman-dreny ianao miomana tsy mpaminany amin'ny teny za mampianatra fotsy hoe miomana mazaka matomanao mazaka so dia menimenina afaka roapolo teny pastery eto nambava tsy hitondra ambavaka antsika efa nataonao androany le iziko atsanao androany eo mamalivaly ohatra hoe anina zany ny anaranao ianina A2NE fa tsy hoe anina tsy apondra anina A2NE etony hoe misy mora sensible be ianina mba avakely ny sortir mbola manao Facebook mbola manao TikTok mba toktok mbola manao ok mampahiry ny ray aman-dreny ok mbola mihina tsara fa zao koa so dia le ray aman-dreny androany io koa nanaonao an'izany taloha fa zay dossier zay mbola resantsika amin'ny fotoana manaraka dray amin'ny séminaire ny ray aman-dreny fa mampiomana an'ilay ankizy hoe masahy ianao nanao an'izay fa rehefa ho avy ny fotoana lasa ray aman-dreny ianao amin'le fotoana le ohatra le mba ianao zany le reraka avy miasa omenao ny rehetra tianao zanakao be deabe zany dia mba miteny ianao hoe mba hananina kely tenina tonga dia tabataba mihoatra noho ny loha no azonao dia tsy ampozinao fa iny vokatra le nataonao afaka hovainy zany any tena kaikinao afaka hovainy zany ajanona androany hoe mifona amin'i Jesosy hoe dia tsy mamerina tsony hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. An'Andriamanitra tsika efa nohony amin'ny fahotana dia very teo an-tanana tsy maintsy nidiny Jesosy nandatsaka ny rany hividy ianao indray nefa efa anazy ianao ny very teo an-tanana dia tsy maintsy mividina ary mividy ny lafo be satria ny ranony tsy maintsy nalatsaka zay vao tavaverina aminy ianao fa manina Andriamanitra ny teny zany tamin'ny Isaia ozy Andriamanitra hoe zany namorona anao ho anahy fa tsy ho an'ny devoly tsy ho an'ny nofo tsy ho an'ny fahotana. Tena kaikinao namorona anao Jesosy hoe ho azy hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Marina fa mila manapa-kevitra tsika mba ho an'Andriamanitra fa na tsy manapa-kevitra ary ianao ke efa anazy ianao fa tsy maintsy manapa-kevitra vao marina le hoe anazy ianao. Zay mahatonga antsika mianatra fa rehefa navotana ka nividiany Jesosy tamin'ny rany dia manatompo isika seigneur anankiray zay fa propriétaire koa manana tompo isika ianao zany tsy tompony tenanao fa misy tompony io mividy an'io Jesosy no anarany. Zay mahatonga antsika mianatra tsy manao zay tiatsika fa mianatra manetry tena manao zay tian'ilay mividy atsika. Raha tsy nividintsika dia very mantsy fa tsy maintsy izy no mividy atsika mba ho voavonjy isika. Anambara ny fiderana
Salamy 148:5 anaran'i Jesosy. Aoka hiderany anaran'i Jehovah ireo, fa izy no nandidy a dia ary ireo. Zay ny fironiny a tokony hidera azy. Zany hoe tokony mandeha ho azy ny fiainam-piderana rehefa mahatsiaro ianao fa ny fironin'Andriamanitra. Tamin'ny sabotsy maraina dia niteny pasteur Jiva rehefa nitarika. Ozy izy hoe ny fiandohan'ny journée ianao dia tokony ho mateny mafimafy pasteur. Fiderana, fiderana, zay feona. Fiderana, fiderana. Mandeha ny journée, fiderana. Mamarina journée aloha matory, fiderana. Miesona, dera. Satria raha voarenao hoe ny fironina ianao dia tokony ho fantatrao fa ny fironina anambara, sy hidera azy. Ty amin'izay le mahafinaritra kely indray. Halleloia. Misy taontsika manao fiankofana. Masina. Miaraka daholotsika. Masina. Tsy mifanotona kely daholotsika vedakavy havanina. Zay ve ny fiankofana? Zany ve ny fiderana? Avo indrindra reky mitsy tena efa eto zao ny tompo am'izao fa taiza izy teo. Alleluia. Na tsy nihira azy ianao efa teo izy. Ok a masina ianao, avy indrindra ianao. Marka toko voalohany dia 7:20. Ary niala avy any le démoniaka ka niteny hoe mifaninona akory zay ianao ry Jesosy efa ny Nazareta, andringana anay va ianao, fantatro fa lay masina ianao. Zay ve le fiankofana andrazan'Andriamanitra? Raha zay moa dia nandevoly koa ary mba miteny hoe masina Jesosy. Miazonao ngamba ny lelesina fa tena mila hoe fa nefa ho azavaikena dia zany ary. Fa nandevoly ary mba niteny hoe masina ianao. Zany hoe raha ianao zany miteny hoe masina dia manao koa ny devoly masina. Fa ny atao ihany. Tsy zay le izy a. Ny atao mila miova. Luka 8:28 naran'i Jesosy. Nono nahitan'i Jesosy le démoniaka dia niantso mafy sady nikoka teo natrenika niteny tamin'ny feo mahery hoe mifaninona akory ianao Jesosy anak'Andriamanitra avo indrindra. Mihaino tsara ve tsika? Ka tsy ny fitenenanao hoe avo indrindra natao hoe fiderana na fiankofana, fa inona le atao. Andriamanitra namorona anao tsy hoe ho pli vava hiteny fotsiny fiderana azy, fa hiaina ny fiderana azy. Efesiana 1:7-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ne Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika, zay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra, araka ny fidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana n'izao tontolo izao. Andriamanitra ny fidy anao melohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Mbola tsisy zao tontolo izao dia efa nifidy anao Andriamanitra. Zany hoe efa nisy ianao vao nasiany zao tontolo izao. Ary rehefa nisy ianao tonga dia nofidiny. Mahafinaritra foana mamerina an'ity. Nizaniza raha angatsy mifidy ianao ny tompo mifidy ianao. Ataoko ny fomba fiteny hafa ary. Itao mba afaka pastera. Efatra miravavy zay ny teo ny lony. Dia za tsy mifidiny. Tsy ho lan'izany. Mety tsy mifidiny ianao fa Jesosy nifidy ianao mialohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Tsy mahentiaka ao an'Andriamanitra. Hitanareo hoe mampa-intéressant be miaraka amin'i Jesosy. Eo ianao dia tsy mifidiny. Tsy mifidiny. Latsaka député dia tsy voavidy koa. Eo dia mampahery. Fa nizaniza tsy mifidy ianao, Jesosy nifidy ianao.
kaza maivaniny Jesosy mifidy hitadiavanao fitiany amin'izay tsy mifidy. Zava-pa zany a. Iny dia afoany ianao tsy mahita tory. Matory le olona any mahita tory tsy misaina anao. Ianao tsy mahita tory tsy sain'le olona. Jesosy sady tsy rendrehana ny tsy matory misaina anao tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Miangava mba tsy harary fo ara-pitiavana tsony ianao satria tsy mahazo mametraka fo ianao aman'olona. Averenao amin'i Jesosy ny fo nao. Anankitelo zay pasteur nametraka dossier karama be. Tsy mifidiny tsy olana zany. Tsy anjara zany. Fansura aloha Jesosy mifidy ianao. Hitanareo le tadiavintsika omeny Jesosy. Fa raha vao tsy mahafantatra vérité sy révélation tsika dia mitady aman'olona zay omeny Jesosy. Dia problème lasa le olona no heverintsika fa hanome nefa Jesosy le tena manome indray no tsy raha itsika. Raha io Jesosy. Amboariny programanao. Amboariny fiainanao. Omeo asina le mifidy ianao. Ary izy mifidy ianao tsy hamelanao marary zany izy. Sekolim-panasitranana. Ataovy azo antoka fa surany ao anatinao fa tena fidiny. Tsy midiko zany hoe za voafidiny sady manotany manondrana voafidiny aho. Ataovy mba mérité an'le fifidianana ny fijoroanao, fitondran-tenanao, zavatra tenenao, zavatra saintsainao, mba menatra. Ianao hoe princesse dia miaraka amin'ny voanjo. Za princesse voafidiny. Efa voafidy mba mitondran-tena ao tadinao le tenen'ny pasteur Omaly mba mitsaingitsaingika rehefa mihinana rehefa ao amin'ny fanjakana. Ny hamburger any amin'ny sisiny ny makanina aveo fa tsy eo masom-bahoaka. Ianao ne famille royale mena tsy eto ambony tany sao dia misy misaina hoe izay mahafinaritra amin'ity asa fanompoty. Ty asa fanompoty fikambanany andriana. Tsia zanak'Andriamanitra mitady an Jesosy ny ato. Tandremo marary amin'izany. Saotra ny tompo raha zay ianao fa zatao zay no mampiraikitra ny fonao ary aza manamaivana mety tsy ho zay. Sao dia heverinao fa zay ianao fa manao saina. Dia misy heverinao fa nefa manana saina. Arosy teneko hoe zary mananina ve ianao za zany tiana tenena. Enao mihitsiny miova. Avereny hoe Jesosy mifidy anao e. Nizaniza tsy mifidy anao e. Tsy ataoko mamparary azy zany hoe. Misy entana tokony livrena zay pasteur fa tena anankiefatra zay no tokony manatitra entanao. Valy le izy pasteur fa tena tsy zany no fidiny le client. Tsy olana. Tsy olana. Satria Jesosy mifidy anao. Raha mety nisy olona tsy mifidy anao. Zay mahatonga antsika miverina amin'ny fahamarinan'ny teny fa izy namorona. Ary le fifidianana toiziko amin'izay le izy. Ny fidianany antsika fony tsy mbola ary mifandrenana zao tontolo zao le antom-pifidianana mba ho masina sady tsisy tsiny. Raha Jesosy namorona anao dia fantaro fa efa nofidiny meloa ianao mba ho masina. Ianao zany raha vao miaina fiainam-pahamasinana dia manatanteraka fotsiny ny programa efa tao am-pon'Andriamanitra. Dia ianao ve mieritreritra fa tsy hafinaritra azy ve raha mandeha ao amin'ny programany ianao? Ianao ary vao atao kely ny sitraponao falifaly be ianao. Ianao nefa olombelona. Maika Andriamanitra. Fantaro fa mankasitraka ny tompo. Ary tena faly izy rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ny zanany. Inona koa ny tenen'Andriamanitra tamin'ny Isaia momba mahampamorona azy. Isaia 46:4 naran'i Jesosy. Na dia mandra-pantitra aza, otrarantitra ianao naran'i Jesosy dia tsy miova. Mandra-pahafotsy volonareo afaka mandoko ianao naran'i Jesosy. Zay indray matsy ny lasa ao ny ty volofotsy ty ianona mandoko ianona tsy mandra-pahafotsy volonareo izao ihany no isahirana mitondra anareo. Zany nanao hoe za ko rangany trotro tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Se présenter Jesosy zany namorona anao dia zany no hitrotro anao.
mba afaka pasteur fa rehefa le taloha tamin'le tany am-pianarana reny rehefa le manao match dia le mandresy dia le mitsoraka reny za tsy mba misy mitrotro mihitsy androanao valany nizaniza tsy nitrotro anao jesosy mitrotro anao tsy mahenteaka mba ataovy mafimafy tsara moa e tao mavaka pasteur efa mandrosindroso ny taona de ohatran'ny mba sa te hitrotro no mba te ho trotrona aza le fany be aloha ny sainao mifalia ianao androany fa napatsihivin'Andriamanitra anao fa raha izy ny namorona anao ary izy ny namorona anao dia izy io ny sahirana aminao ary izy io ny trotro anao izy io ny tondra anao izy io ny anafaka anao izy io no anao an'le izy fa aveo izy miteny kosa esorony folentika iny ndray zany a tsy izy ndray manala an'iny fa i rakoto ary ianao izy misy rakoto ianao le tiako tenenina esorony folentika tena kaikanao tsika mila manala an'le izy hoe diovy ny fonareo avereno tsika mila manadio hoe raha Andriamanitra namorona anao dia apetrao amin'ny fahendreny mitondra anao ny fahafahanao mitsahatra fa tsisy mampikiropaka izany ao dia mandeha nisy lafarinina izay tebotebo be izy tsy hitany mihitsy atao navoaka ny sase izy kapakapaina ny fenona rano atao inona ary tsy azony an-tsaina mihitsy satria ny vision tsy any amin'ny lafarinina fa any amin'ny chef cuisinier nampiarana tamin'ny siramamy za tsy te hitambatambatra amin'ireo tsy fantan'ny programme an'Andriamanitra fa amorona gâteau ny tompo misy gâteau miafina meo ambadika anao lafarinina matsaboka be ohatra zafady alao pahery aho ambadika anao sarobidy amin'ny tompo io any tena akaikinao lafarinina matofoka be anao io e ary mani anao meme mbola tsy me aloha fa mamerina aloha isa roa telo enao io e lafarinina makofona hoe raha vao tsy eny tanany mpanao azy hoe fa raha vao eny tanany hoe tenena izy lasa gâteau mamy be hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra hitanareo mahatonga antsika tsy mety raha vao tsy miverina ao aminy teo lafarinina mahafinaritra ane rehefa sendra mikivikivy zany ao an-trano io dia hoe lafarinina sa gâteau mot de passe tonga dia mitsangana ianao millefeuille mba te hirizany fifaliana zany rehefa mialentsika fa tsy tena afakafaka mihitsy any tam'le mahafinaritra mihitsy rehefa mifasiterinina tsy izay ny tokony tsaroanao fa le hoe eo an-tanan'Andriamanitra ny mampivoaka ny fiainanao satria izy ny namorona anao sy mahafantatra an'izay tena ilana ianao raha manontany lafarinina ianao hoe lafarinina inona ny tiany lahatra rehefa lehibe dia zao mivaly teny lafarinina hoe inona tokoa tsy azony an-tsaina fa Andriamanitra no misaina hoe lafarinina ny fiandohanao fa mofo mamy ankalazana ny fifaliana izy roa kely ny efaranao tena kaikanao ny tompony hisahirana aminao hoe izy no hitrotro anao hoe izy no hitondra anao hoe izy no anafaka anao hoe Isaia 44:21 efa maraparantsika naran'i Jesosy tsarovo zany ry Jakoba dia ianao ry Israely fa mpanomboka any ianao hoe mpanomboka any ianao hoe Jakoba kankana Davida olitra ozo misy tsy tian'izany efa andalina le hira zay ny azoko tenenina le hoe kankana sy olitra ataoko surprise zay efa nalefaka any mantsy le teny dia mbola tsy nahazo valany tany mipidera sy mipekoaka namana sakaiza te tao hoe olitra asore olitra tompo mamerina nareo manina rehefa taty bobosy taty very dia mamerina nareo rehefa za tsy mamerina nareo sy hainy zakako miteza fanompony ty
mila zaka dolo zany ahoana avy antsika fa nalohany iravany olitra kankana miankina minao zay le tena tanjon'le izy a fa tsy hoe ny formation ao a atonga na ho kankana manifinify kely za zany kankana be zany ako zay zany koa manaiky eny antsika kankana iankina amin'Andriamanitra teo izy izy Jakoba mpanomoko anenao hoe miara-mamaky tsika isa 2 noforonoko ianao ka mpanomoko inona ny toyany le farany io mamy be tsy ho atonoko ianao ry Israely io Andriamanitra nanokatra ny sainy Isaia fa noforonony zasy ianao hanompo azy dia misy ireo marika ngezabe Isaia 29:16 makasika ny fanompony toizany le fandresantsika omaly minaran'i Jesosy Isaia 29:16 minaran'ny Tompo endre zato fahatalanareo moa ny mpanefi tanymanga va no heverina ho tahaka ny tanymanga ka ny natao va ilaza zay nanao azy hoe tsy nanao azy ny zavatra voaforona ve dia ilaza zay namorona azy hoe tsy manam-pahalalana mihitsy ianao nanao aty ainao mahatonga antsika mila miverina fa Andriamanitra namorona anao amin'izay anao tsy miady saina fa manina any nataonao oatra fahadisoan'ny fony olona madiso ny lalakalehany dia amin'i Jehovah nisosotra enao ihany io ovao zay ovao dia ho hitanao fa misy zavatra iova be dehibe avy amin'izay tenenin Jesosy toy isika anankiray Isaïe 45:9 naran'i Jesosy tsy tian'Andriamanitra ianao hiady aminy tsisy raison tokony hedivanao aminy stupide be ianao miady aminy adala be ianao manohatra azy fa ianao ve mihevitra fa diso ve izy nanao anao na ianao ve mieritreritra hoe misy zavatra adinony matoa ianao ohatr' izao ve miverena fa izy namorona anao mafantatra ny tokony ataony izy ary eo ampanaovana n'le tokony ataony mahasoa anao izy amin'izao tsika miteny zao averiko ty tamin'ny voalohany ty mahatoa Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao fantany tsara ianao dia manenina pastera misy vavaka zay fa fikiropolo taona tsy mivaliany satria fantany tsara ianao vakitsika anaran'i Jesosy lozan'izay miady amin'ny namorona azy tena kaikanao aza miady amin'ny tompo hoe zany ny afatra androany hoe aza edivana hony izy hoe tovrona mahino tsara tsika tavim-bilany isan'ny tavim-bilany amin'ny tany any reny ny tanymanga va ilaza mpanefy azy hoe inona anao ataonao ny asanao ve dia anao hoe tsy manantanany izy aoka tsy hoketriny isika miverenao amin'ny fahamarinany teny Andriamanitra ny nahary anao Andriamanitra ny namorona anao aza mandany fotoana miady amin'Andriamanitra aza manohatra n'Andriamanitra fantary fa raha izy ny namorona anao tsisy raison anoheranao azy misy zavatra tsy fantatrao mahatonga anao mety menomenina dia aza miroboka amin'izay aza mijabaka amin'izay fa tsy lalana ny fimonomononana satria ny Korintiana 2:10 dia miteny fa ringana zay monomonina aza manohatra aza miavinavina fa ny Baiboly dia milaza fa Andriamanitra manohatra mpiavinavina Romaina 9:20 naran'i Jesosy zay zavatra ny foronina ve anao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao nanao ato izao avelao Andriamanitra anao ny programany mahafantatra ny tokony ataony izy sady ray aman-dreny be izy ny lehilahy lehibe mahafantatra ny tokony ataony efa majeur Jesosy izy moa zany ny rehetra moa zany dia kalme anao anatin'le fitondran'ny fiainanao tsy ho takatry ny sainao daholo satria ianao anie tsy Andriamanitra fa ianao anie voary ny zavatra sura teo izy manana fihevitra ao anao fihevitra tsy hatonga loza fa fiadanana zanako ny zavatra rehetra anie miara-miasa azo le tamin'ny 5 taona izy tena tsy tiako mihitsiny isaory fotsiny
fa ho hitanao ny antony iny sy ny amadiako an'iny ho lasa fahasoavana fahagagana sy fahavolombelona fa raha tsy nitranginy tamin'ny 5 taona iny tsy tonga ohatr' izao ianao tsy tsapanao iny raha tsy nampandaloviko anao iny fa tsy midika hoe mbola ho averiko iny na ho ajanoko amin'iny ianao lalana iny ampety ny formation anao fa nivokatry ny formation anao ho any amin'ny avo ianao voninahitra fa mirapiratana anahakay ianao iverina dia ahafantatra anao dia atytsika manohy resaka fa za miady amiko aloha ianao le amen ohatra ny olona vitsy any nanao amen ny ambony rehetra ny tompo alehana sitrana anao aminaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tena kaikanao Jesosy namorona anao aza matahotra ny amin'ny hoavinao Jesosy namorona anao fantany tsara ianao aza miady aminy izy namorona anao miverena tsara ao aminy tsy mahazo misaraka aminy ianao satria izy namorona anao tsy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo tsy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy aoka izy fiovana mialeto avy amin'izany fahamarinany teny amanginy tompo antsika izany aza mandendegona fotsiny ohatry ny tsisy namorona ohatra ny accident tsy accident zany ianao Jesosy namorona anao alleluia za ohatra ny fahadisoana tsy fahadisoana ianao baiboly miteny fa noharina ianao ho voninahiny zany hoe paster eto mirenireny tsy mirenireny zany ianao taria amin'ny fanahy ianao alleluia tena ohatra ny maina ny fiainako tsy maina zany ianao ka kalma tsara fotsiny fa anatin'le fahamainana mety tian'Andriamanitra hitodika tsara any aminy ianao hoe tena izy anie ny fahafenona izy ny fahafenona ho anao dia raha vao ekenao ny lalam-panamboarany ahafahanao miombona aminy sokatsokafany tsikelikely azadiny zay teny zay sokatsokafany tsikelikely zay tokony ho anao satria fantany hoe mezaka anao amin'izay tian'Andriamanitra atao zao ninonina mitrango eo mpamonjy sekoly foana ianao manomboka efa azonao zay le resaka fa raha hoe ka le izy ary tsy azo akory dia iny tsy hitanao ianao ary tonga mbola tsy nahazo an'le izy oeka ianao miala eritreritry ny azo an'le izy antan'io zanakadala miko anao numéro téléphone ay tsy manana ka izy fa namidiny reto azony fiainana mandrakizay meny Jesosy ianao taontsika hitsangana ava fontananao ten'Andriamanitra hoe misaotra anao namorona misaotra anao nataonao misy misaotra anao nataonao naheno ny teninao misaotra anao fa nivonjenao misaotra anao fa novidianao indray misaotra anao fa tsy navelanao irery misaotra anao fa atsanganao ampaherezinao aitokoka za no fironona ho anao anambara ny fiderananao fa efa nofidianao meloha ho masina tsy manatsiny no firononao anompo anao be de be le verité naverinao androany Jesosy satria ianao namorona anay tsaroviny tsararay avy eo amin'izay mety ho parcours-piainana lalovany indraindray mety mahakivy mahaketraka mampivaloarika mety tena mahamaina fa tena rehefa eo ny teninao dia manangana ny teninao tsaroviny zanako rehetra tonga eto tsy anapahatsapana toy ny irery na toy ny nafoy satria ny mpamorona tsy mahafoy izay voary ny fironony zany mahatsiaro anay mandrakariva ianao Jesosy ary araka ny teninao sy nampitenenao Mosesy fa rehefa mahatsiaro zay fa ianao ny nahary sy namorona anay dia misokatra ao anatinay ny fahafahana tsy anadino anao zany zao ny tianao hitranga androany mihoatra noho ny hoe sitrana ny atonga anay rehetrareto ijoro fa tsy anadino anao ninona zavatra hitranga na hosotraminao ny aretina na mbola tsy fotoanana na hotahinao na hisokatra ny asa na mbola tsy misokatra ny asa tsy anadino anao ny zanako tsiraray avy satria ianao lay pary anay ianao ny namorona anay ary noho ny aminao na nisy ny zavatra rehetra noho ny amin'ny sitraponao ny mampisy sy mahavelona anay vovoka izay Jesosy nasianao fofonay dia lasa velona ary tavaverina vovoka rehefa tafasaraka taminao fa androany atao anatinay mifanahinao dia tsy vovoka intsony izay fa miverina olona sady mihoatra noho zany natsanganao ho zanakao tsarovo zay rehetra mety ho miatrika fanaintainana mety misy fampahoriana mety sendrana aretina mety misy ady misy zavatra be dia be ilany ianao androany Jesosy no fotoana tena hoe inona efa mampety amalinao ny tsiraray avy tsarovina isa tokantrano ray tsarovina isa ambatan'olona fa raha ianao ny nahary no firononao zay tsy arary
fa rehefa tafasaraka aminao tamin'ny fahotana kosa dia lasa miditra tsehatra amin'ny teny-pahamarinana mandringana. Androany Jesosy tsy teny-pahamarinana mandringana no mba etaetanay fa teny-pahamarinana manafaka ary manangana. Tsarovony zanaka ao tsiraray avy tonga eto mba ho matine atserovony fa afaka nifankahita taminao, niombona taminao, ary ireo point misy nitendrena hoe tsy tokony hiady aminao dia tena hitandran'izay mba tsy hiady aminao. Satria ianao anie namorona anay fahadalàna ny tany manga miady amin'ny mpanefy azy. Ary misy tonza nefa tafateniteny foana sy tafiady aminao zay ifonany aminao, sotra fa zay miverina andro amin'ny maraina dia afaka raisinao indray. Mankasitraka sy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manonona fanasitrahana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Fanasitrahana natony fonao. Ianao ilay tsy nisy mifidy io, sitranin'ny teny-pahamarinana fa Jesosy no mifidy ianao. Ianao tsisy mpitrotro io, sitranin'ny teny-pahamarinana fa Jesosy nahary ianao no mitrotro anao hatramin'ny farany, miantoka anao. Ianao tsisy mpiantoka tonga eto io, Jesosy namorona anao, mampanantena anao sy mampatsiaro anao fa izy ny miantoka anao, izy ny mikarakara anao, izy mamonjy anao, izy ny manafaka anao. Atodio any amin'ny Jesosy ny fonao, ny fanantenanao, ny fiandran-dranao zay rehetra mahakasika anao. Manonona anaran'i Jesosy fahasalamana amin'ny lafiny rehetra ny fiainanao, fiadanana mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra sy fiadanana avy amin'ny Jesosy zany. Manonona ny fiainan'Andriamanitra hatrany tabidokatra any Paladia ao anatinao, any amin'ny tokantranonao, any amin'ny vady aman-janakao, niavanao zay rehetra mahakasika ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tononona mandraisa ny anjara men'Andriamanitra anao androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sava ianao. Vetrara aloha e, vetrara aloha. Ay, mahafinaritra ery ilay ohatran'izay. Antsika ianao fanatitra ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra, satria Andriamanitra ny mampisy ny fotoana, Andriamanitra ny manome ny teny, Andriamanitra manokatra ny fonao, Andriamanitra manazava ny teny ao anatinao, dia mba hahatonga anao ho voata ao anatin'ny fotoana ny fanatrehany tahaka ny andro amin'ny maraina. Teny akaikinao Jesosy ny namorona anao hoe aza matahotra hoe manana pahary ianao hoe manana mpiantoka ianao hoe manana sponsor ianao hoe Jesosy ny sponsorinao hoe ataovy mety tsara ny toetra hoe dia hamorainy ny zavatra rehetra. Amen na? Ny zavatra be dehibe zao tao anatin'ilay toetra tsy tokony mpanadino an'Andriamanitra tsika, zay tokony mahatsiaro an'Andriamanitra koa tsika efa niantony mahatonga atsika velona, tsy hoe velombelom-pony ianao fa Andriamanitra namorona anao no namelona anao. No arian'Andriamanitra ho voninany ianao ho azy hanambarany fiderana azy amin'ny fiainanao, ny fitondrantenanao, ny fiainam-pahamasinana iainanao. Izy no hisahirana aminao, izy no hitrotro anao, hitondra nafaka ary miandry izy mba hanapatsapahana ianao hoe noforoniny hanompo azy. Raha manompo zany ianao dia mijoro fotsiny ianao amin'izay antony namoronana ianao. Dia ny tombontsoa ao ambady Kristy dia tsotra be satria ampiasainy foana ianao. Ny mahasamihafa ny vilany fampiasa matetika zao sy ny vilany tsy dia fampiasa matetika dia mandalo fanasana foana ny vilany ampiasaina matetika ary mety tena hoe kosehana, diovina satria ampiasaina matetika. Alleluia. Ary ny vilany aloha hatreto dia tsy haingo-trano hatreto aloha. Dikan'izay natao hiasa zany io. Ianao ihany koa ho ampiasain'Andriamanitra. Amen. Mety mbola tsy takatry ny sainao fa maneke ho tarihany fotsiny fa ho atorony any an-dalana eny zao ny ilako anao eto misy olona tsy apozy mihitsy mety efa raha mamy izy zao tena efa zafikely efa 5 tonga avy any tompo miteny hoe batteur no ilako anao. Zany miteniko amin'ny saha fotsiny mba tsy isiny anina fa miteny fotsiny fa tsy hoe misy an'izany eto nana sao dia mijerijery anahy daholo ny bebe sy mami rehetra fa tsy hoe nahazo tem-pahalalana fa mame exemple hoe Andriamanitra tsy voately zavatra eritreretina hoe ny azy ao mahafinaritra mitaiza zafikely anao club d'enfant mety tsy izay mihitsiny. Sécurité. Alléluia. To dia le bébé d'amour manao sécurité ny croisade reny. Ny zavatra tsy eritreretintsika Andriamanitra ny izy rehetra izy ane tsotra anao tsika mandeha lojika hoe inona ny talentanao ana zao mety tsy voatery ho zay satria ny fironintsika hanompo azy. Ao tananao dia ataontsika hisaotra ny tompo ary misaotra anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny sekoly maraina, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny teny,
sotra fa mamindra fo aminay ianao sotra ny amin'ny fanasitrananao sotra ny amin'ny fanafahana midelivre anay ny fahamarinana omenao tsy tokony hanampana iny zay ny amin'izay mety ho zavatra mitranga mety misy taona marary fa tsy tokony hampaninina zany satria ianao no namorona anay ary ianao no misaina marina mivavaka izay mba ho sitrana fa ny fotoam-panasitrana sy ny fomba fanasitrana Jesosy dia apetraka aminao fa ianao mahafantatra an'izay mampety sy mahasoa ny zavatra fantatra kosa aleto dia zao na marary azy zay tonga mody sekoly foanako satria fantatra efa sarobidy ny rendez-vous iarahana aminao eto mifanatrehanao sotra betsaka ny fotoana maraina tena voatazy afaka niaona taminao fankahita taminao namantatra ny tao am-ponao fa tokoa kay trandray adino fa hainao tokoa ny nahary sy namorona anay dia misaotra Jesosy vavaka izay mba ho voatahiry fa soavana ny fanasitrana ny fahasalamana ny fiainana fiadanana fifaliana izay voaraina teto mifanatrehanao ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Raisy nitsotra an'izay tonoana anaran'i Jesosy mandehana fa ny Tompo hitahiry ny sosiny tsara nomeny tamin'ny alalan'ny teniny eo amin'ny fiainanao mahita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ho tanteraka aminao ny fijoroan'Andriamanitra mampahary sy mpamorona azy ahafahanao miverina miombona aminy sy ho tsara fifandraisana aminy mahita fa ianao tsy miady amin'ny Tompo ianao tsy manadino ny Tompo ary ao ambadik'izay mikorina ho azy mifanasitranana satria mendrika hositranana izay tsy manadino ny Tompo ary mendrika hositranana izay manapajapana fa any Jesosy izy manaraka ho azy zany ary amin'izao ora sy taona izao efa manaraka anao zany ho voatahiry eo amin'ny fiainanao zany tahin'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zaraonao fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao toy izao anareo alleloia satria no fotoana antsika rapitso sekoly sarobidy ianarantsika momba ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity tahin' Jesosy.